Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra zay tonga amin'izao fotoana izao a, dia miarabanao koa zay manaraka mivantana ity fotoana androany ity a, dia hitahin'Andriamanitra manokana ianao a, ny tompo anie tena hikasika anao indray ao anatin'izao fotoana izao a, ary teny aminao a, dia saotra ny tompontsika satria fantatra hoe no ny fahasoavany dia afaka eto indray isika androany. Misy tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny bokin'ny Isaia toko faha 170 andin'ny fahafolo a, Andriamanitra dia miteny hoe aza matahotra ianao fa momba anao ao a, ary aza mieritreritra foana fa izao no Andriamanitra ao a, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ao a, dia mampahery antsika sady ny tompo amin'ity androandroany ity a, satria izy ilay Andriamanitra iray izay miteny an'izany teny izany, tsy olombelona no miteny an'izany fa Andriamanitra. Dia matoka hoe tonga eto amin'ny fanatrehany isika amin'izao maraina izao a, dia mino fa misy fiandrasana anatinao any androany, fiandrasana indray a nikasika izay hoentin'Andriamanitra, ny famangin'Andriamanitra, ary matoka isika fa izy ilay Andriamanitra izay ampahery asy anao indray, na ianao manaraka mivantana io ary a, izy no ampahery asy anao a, izy no mahita indray ny adinao any ambadika any a, mahafantatra ny zavatra mety atrehanao a, dia andao indray androany tena anokatra ny fotsika, anokatra tena amelan'Andriamanitra hiasa, satria tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra ho atao indray, tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra, tsy afaka. Andriamanitra dia Andriamanitra tsy voafetra izy, fa afaka hiasa eto amin'ity toerana ity izy androany. Ary mino isika fa ny fanahy masin'Andriamanitra lay tena hoe Andriamanitra eo amintsika no atanteraka ny zavatra rehetrarehetra. Ndao tsika hitsangana androany dia hivavaka, dia ametraka n'izao fotoan'izao ampelantanan'ny tompo a, tsy amin'ny fahazagana rahalasy anabavy, fa mino isika fa izy ilay Andriamanitra iray izay miteny hoe aza matahotra, aza matahotra. Hiteny amintsika ny tompo androany a, anambara ny fony amintsika ny tompo androany a, dia ndao tsika tena hiandry azy androany. Vavaha ianao dia tena mivavaha tahaka ny olona iray tena manantena mangetaheta. Rehefa mangetaheta ny olona iray dia tena ataony moyen rehetrarehetra ahafahany mahazo rano. Minao fa mangetaheta ianao, ary aoka izany hetaheta izany tena hitany aminao, tena hetaheta miteneny ianao androany. Vavaha ianao androany, aoka ny fonao tena tahaka ny tany maina izay mila rano avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra tompo, tena makasitraka feno anao zay a, satria ianao ilay Andriamanitra iray izay atonona indray amin'ity maraina ity. Raha tonga eto izay Jesosy dia tsy nonony zavatra hafa fa ianao irery ihany tompo, ary matoky izay fa ianao Andriamanitra raha mampiaonana eto amin'ity toerana ity androany, dia efa misy zavatra efa nomaninao indray Jesosy a, ho anay tsirairay avy androany. Ianao malala tompo hoe inona ny zavatra mety atrehanay amin'izao fotoana izao, na izay manaraka mivantana ary, mety reraka izay, mety atom-panany anatina ihany, mety marary izahay, fa izay matoky Andriamanitra iray fa hiditra eo amin'ny fanatrehanao izahay. Tompo tena aoka isy conviction tena fandresen-dahatra lalina ao anatinay tsirairay avy ao, fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra toninay, Andriamanitra izay mahay manao ny zavatra rehetrarehetra, Andriamanitra izay milaza ary miteny hatrany fa na olombitsy ary izay ozy ny teninao Andriamanitra araka ny voalaza ny Isaia 41 izay niteny tamin'ny Jakoby izy, dia tena mampahery anay hatrany ianao, mampirisika anay hatrany ianao. Aoka tena hiasa eto amin'ity toerana ity ianao Andriamanitra androany, aoka ianao Andriamanitra tena hiteny any anatin'ny fona ihany, aoka ny fanahinao tena mbomba manokana, fanahy masonao tena aoka ianao hiasa feno eto androany, tsy hoe ataonay fitaovana ianao fa ianao en personne mihitsy fanahy masina,
tena aoka tena hetsika ny anatinay tsy lara-iavy ihany mandritra amin'ny fanomboany izao fotoana izao mandritra amin'ity fotoana rehetrarehetra ity satria ianao Tany Masina no fantatra izy fa afaka nazava ny anatina ihany dia mba tena ho sensible ny amin'ny zavatra tena tianao atao izahay tsy lara-iavy androany na manaraka mivantana izao fotoana izao atsapa zay efa tena nomaninao Andriamanitra efa misy sakafo tsara lavitra efa nomaninao anay amin'ity fotoana androany ity dia mianko eo amin'ny fanatrehanao amin'izany izay Jesosy makasitraka anao izahay misaotra raha izy alleluia dotsika tiaka mafo an'Andriamanitra dia dotsika hidera azy androany da ho ankalaza azy androany da ho anome voninahitra azy amin'ity fotoana androany ity alleluia dotsika iarahira androany Andriamanitra fitiavana izy lohany tafike Andriamanitra fitiavana izy lohany fanefa izy lohana ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao orentany mandanitra Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao orentany mandanitra Jesosy aratsika tiaky zany androany teranao zay Jesosy androany mankalaza ny anaranao alleluia misaotra anao Jesosy Andriamanitra maheny Andriamanitra fa na ny fasana za tsy nahatazona azy nitsanga
Andriamanitra maheny Andriamanitra fanahy fasana zatsy natazona azy nitsangana ovemina mandrakizay fa efana atolory azy fanjakana tsika rehetra Andriamanitra fitiavana izy lohan tafika araina Andriamanitra fitiavana izy lohan faneva izy rohana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao orentany mandanitra Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao orentany mandanitra Jesosy tompony lanitra any ambokony lanitra mihitsy any ambokony lanitra mihitsy no nosoratany ny anarako any ambokony lanitra mihitsy any ambokony lanitra mihitsy no nosoratany ny anarako afakao afaka nikatrape lasa olom-baovao karazany afamitsy karazany afany amahitsy awe fovondiao narino any faltape azoko ny lanitre asara manitre lasa zanak'Andriamanitra oety Soavanao natuzawaye titutukawe sona zavakati anitamire anambukulancha mite anambukulancha mite nusuratani nyanara anambukulancha Suratani nyanara Nunu suratani nyanara Mua suracha San mihitsy tompo sotranao zay Jesosy fa fantatray Jesosy fa nisoratanao tany amboky lanitra ny anaranay androany Jesosy dia fantatray koa tompo fa tena fahasoavana avy aminao zany Jesosy fa tsy noho ny herinay Jesosy tsy noho ny tanjakay Jesosy dia tsy zay Jesosy tsy afaka hirehare amin'izany fa teninao Jesosy namonjy anay androany dia zany Jesosy mahatonga anay mbola tiankalaza anao any ame voninahitra anao Jesosy satria anao iriany mendrika izany androany atolotra ho anao Jesosy nitera laza mandrakizay Jesosy alleluia fahasoavana namonjena solay panot ratsindrindra fejao talo zao Sambataloa Samarita
teo ny fahasoavanao Jesosy nakanay taiza moa zay Jesosy mety tsy teto amin'ny toerana ty zay Jesosy fa mety mirendren-tany Jesosy fa mbola teo ny fitiavanao Jesosy namonjy anay andro tena misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fahasoavanao misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao zay mbola nakanay Jesosy tao anatin'ny fotaka dia nanadio anay dia mankasitraka anao zay tomponao noho izany zay tompo dia mbola te hialika ao aminao ihany Jesosy satria anao Jesosy ny fialofanay andro azy ianao no fialofako manodidina kamato kini fofoko
Aramanunzana Araitafi Tetiatauja Faeuyana Yayuliana Upamutia Ulilaja Fatu Tompo fantatranay Jesosy fa ao aminao any Jesosy mifananay Jesosy novaka amintsara Jesosy tsy mahita fiadanana hafa Jesosy zay raha tsy eo aminao ihany Jesosy mety hoe fantatany amin'ny zavatra hafa zay Jesosy hitady fiadanana fa teo aminao ihany Jesosy zay nahita zany dia tena mankasitraka anao Jesosy ny amin'izany. Alleluia, alleluia. Ny fanahiko ni fanahiko mitatra aminao ianao no eriko sy fito avetsika ihany zany androany ny fanahiko Yeah.
Marina zany tompo mbola matoky anao ihany zay androany dia hialoka hatrany eo ambany elatrao zay tompo satria ao ihany tompony toerana azo antoka tompo dia tianao Jesosy mba tenenao mihitsy tompo nitondra amin'ny fiainanay Jesosy matoky anao zay Jesosy amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny zavatra trehanay zao na ny amin'ny hoavinay Jesosy apetraka tanteraka eo an-tananao Jesosy. Alleluia. Androany dia irao irão
misy an'ity raray ity a zay tena niainako manokana ilay izy satria nisy fotoana zany tampona daholo ny lalana rehetrarehetra nanakany atsimo nanakany avaratra fa tompona hita lalana foana avy any ambony ho an'ny fiainantsika amenna tsy haiko koa nareo rehefa niainan'izany hiry zany a fa tena misy fomba tsy takatry ny saina zany isan'ny tompo amin'ny fiainantsika e amenna dia andao irantsika ty hirity ho fisaorana ho anazy a dia raha misy zavatra mbola lalovanareo androany dia mino fotsiny any fa hiasa amin'ny fiainantsika ny tompo amenna natapinazany lalana fiainafafatra natapinazany lalana viany atsimo dia manao zay afanyazany devoly sesosilay manokatra lalana viany ambony tapinazany lalana viany atsinanana tapinazany lalana viany atsinanana matukiza katsisy ataorana yakory sesosilay manokatra lalana viany ambony tapinazany lalana viany atsimo na dia manao zay afanyazany devoly sesosilay manokatra lalana viany ambony tapinazany lalana viany atsifana tapinazany lalana mitsinanana matukiza katsisy ataorana yakory sesosilay manokatra lalana viany ambony dotsika ritiaka mafon'ny tompo androany alleluia samy mazo toerana
tafana nalana vany andrefana tafana nalana vany atsinanana fa Jesosy mifelofantsika raha natasahavavy a Jesosy Liliane izy riany ny lalana ao amin'ny Jesosy rery ny lalana matoky azysika matoky ny fandaharantsika ary tsika dia mianatra manaiky a ny zavatra rehetra ataon'ny tompo amin'ny fiainantsika Jesosy ry havana ny lalana za tsy mahita lalana tsy mahita lalantsika naiza le atsika mety eo ny vola mety eo ny namana mety eo ny fianakaviana mety eo manam-bola be fa tsisy lalakafa azahoantsika famonjena dia io Jesosy io a tsy mandisy fanantenana antsika raha natasahavavy a andaontsika tena entehatra amin'Andriamanitra tsika tsara iavy a na iza ianao tongeto a na iza ianao manatrika ity fotoana ity a tena fotoana anao androany asa mangataka andro a fa zao tsy fotoana zao a dia eto Andriamanitra miteny amintsika tsara iavy ary manomboka aminazy zany manomboka aminazy miteny amintsika rehetra fa Jesosy ihany mifelofantsika tsy manana lalana hafa ianao naiza le anao dia Jesosy mifelofantsika andaontsika hitoetra ao amin'ny Jesosy a andaontsika hijanona ao amin'ny Jesosy aza mandeha lalakafy ianao halleluia halleluia misaotra Jesosy a halleluia Satami fiainaku Kantapaku akeji Matuklo janau tiandawa Matuklo janau tiandawa Matuklo jatianis fanatena Satami fiainaku Kantapaku akeji Matuklo janau tiandawa No
Natumbuka utimatu vitana Katapaku akeji Sinaoloja tianda uwaina Sinaoloja tianda uwaina Sinaoloja tianda uwaina Alleluia. Tsara ny tompo e. Ary rehefa mare fitsona vavolombelona sy zavatra ohatr' izany tsika dia tena mahatsapa hoe nareo ve amin'izao vaninandro farany izao mbola miaina fiainana maha-kristianina ivelany fa ny tena maha-kristianina dia izao hoe tena mitondra isika isan'andro ny fahorian'i Kristy. Amen. Satria fatatsika fa miteraka mahatonga faharetana ao anatsika izany. Amen. Raha vao hozy izy ny tenin'ny Hebreo hoe mpanoratra ny Hebreo hoe raha tsy fahaizana tahaka ny hamaizana azy rehetra isika dia tsy zanaka fa zazasary isika. Dikan'izay tsika tena zava-dehibe no ahafahantsika hoe tena mitondra fahoriana isika araka an'Andriamanitra. Amen. Misy zavatra tsy tadiavintsika fa tonga ho azy teo amin'ny fiainantsika ary tsapantsika hoe tena ny tompo izany te hanao asa ao anatin'ny lalan'ny foko Andriamanitra, te hanorotoro Andriamanitra. Amen. Azay no tokony ho fiainantsika andavanandro isan'andro. Za mino hoe tsy hitanareo renirana ataontsika rehetrarehetra teo reny tokony oatra reny ny fiainantsika isan'andro miaraka amin'ny tompo. Zany hoe tsy iralahady fotsiny, tsy mira aleloha eo amin'ny toerana fotsiny tsika fa tena misy emboka manitra mivoaka avy ao anatintsika ao. Satria miatrika mafy isika, misy zavatra andalovantsika. Tsy voatery hoe mafy foana fa misy taona aleloha fiainan'ny sasany. Amen. Fa misy taona eton'ny tompo anatina zavatra tery isika. Ary ny zavatra eny rehefa ekentsika ao anaty lalon'ny fotsika ao dia rehefa eo anatrehan'ny tompontsika anatina fanompoana tahaka izao dia misy fiainana hitanareo ohatran'ireny jabora voadoro eo amin'ny alitara reny dia manitra kasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika. Azany mila diniantsika isan'andro ny amin'ny fiainantsika tahaka an'izany. Amen. Anao ny fanatitra isika ny tena marina. Ny fanatitra tsy hoe mila etanina. Ary raha misy olona eto mijoro foana isaky ny fanatitra, tsy hoe ahafahana hoe arakaraka ny fanentanana eto mety marina ihany izay hoe misy manentana dia nazavain'ny fanamasina ny fotsika dia afaka manome ho an'ny tompo isika. Fa raha ny tena marina tokony manana ny fon'ny tompo isika. Jesosy tsy niaro ny zanany, Andriamanitra tsy niaro ny zanany lahy tokana fa tena nanolotra azy ho antsika. Tena za miteny amintsika hoe Jesosy natolono antsika ho famonjena antsika. Tsy haiko inona kay mbola azontsika hoarina amin'izany vidiny nomeny tompo antsika izany. Raha tsy laza fotsiny ny olona mplivava fotsiny izy milaza hoe famonjena, Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, andovan'ny fiainana mandrakizay, lasa fomba fiteny sisa. Fa nareo ve tena mahatsapa ny lanjan'izany eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ireo? Fa raha tsapantsika ny lanjan'izany dia tsy aro ny ninona ihany koa tsika eo amin'ny fiainantsika. Tsy aro ny volantsika isika, tsy aro ny zanakitsika isika, tsy aro ny fotoanantsika isika. Fa ny zavatra rehetra dia atolotro an'Andriamanitra ihany koa. Amen. Satria reny rehetrarehetra reny dia hoy izy ny tompo hoe nataontsika ho mpitandrina fananana. Mpitandrina fananana. Ary manahoana ny tandremantsika ny fananantsika. Azay ny antony hoe na ny zanakitsika aza dia anisan'ny fananana asen'Andriamanitra tandremantsika.
zay mahatonga nisy taona nandika toroteny Miki dia ozy izy Miki hoe ny ananantsika n'ireo zanak'ireo ny antony tsy maintsy amaizantsika azy dia niny ny famaizana amatarany an'i Kristy indray andro any. Dikan'izany tsika eo anatrehany zanakitsika mbola ho adinina isika, mbola ho ampamoahana isika hoe mahafantatra an'i Kristy ve izy ireo indray andro any. Azay no antony tsy maintsy hitaizantsika azy ireo araka ny famarinana. Amen. Mitaiza azy ireo araka ny famarinana. Ohatsika maky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahasivy andininy Korintiana faharoa toko fahasivy ny andininy fahafito. Dia hozy izy hoe aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa izay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Amen. Izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Zay no lazaiko teo hoe aoka tsika tsy hiaro na inona eo amin'ny fiainantsika, na inona zany na inona, tokony tsy zavatra lehibe noho izany no ny famonjena nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainantsika. Fa raha vao mbola misy contrainte ozy izy ny tenin'Andriamanitra, raha mbola misy alahelo dia mbola tsy takatsika zany ny tena lanjany. Fa ny zavatra rehetra nomeny Tompo atsika raha lasy anabavy dia raha takiany Tompo amiko zany dia veriko hoe tsy mavesa-danja noho ny famonjena izay nomeny Tompo. Amen. Tsy mavesa-danja, tsy mavesa-danja na inona na inona. Fa isika dia natsonin'ny Tompo atoky ny ara-bola atsika io asa nomeny Tompo iny raha lasy anabavy. Ianao ve mieritreritra hoe tsy haiko manontany anareo hoe fidiram-bolanareo isam-bolana ve afaka ilazanareo hoe tena ampy ny dépense anareo? Ho anay manokana aloha tsy ampy. Zany hoe misy antony ao aradrariny tsy hanomezana. Fa zay mahatonga ny Tompo miteny hoe le inin'ny fo, ny Tompo mijery ny fo, tsy mijery ny valeurany, tsy mijery ny tombam-bidy nomentsika vola. Tsy ilain'ny Tompo ane na ataoko ary hoe roa alina mangamanga iny ataon'ny Tompo iny, fa ny fotsika ny jeren'ny Tompo Amen. Ny fotsika ny jeren'ny Tompo. Azany rehetrarehetra zany ny asantsika na inona dia anisany fahasoavana nomeny Tompo atsika. Fa manao ahoana ny fotsika eo anatrehan'izany. Ho ana manokana rehefa misaina hoe Tompo tena novonjenao ary ndray andro any antsika raha lasy anabavy vonjeny ijoro eo anatrehan'ny tribonalin'ny Kristy ozy izy ny bokin'ny Apokalipsy. Eo anatrehan'ny tribonalin'ny Kristy isika. Ny famonjenantsika efa voaraintsika fa tsaraina isika ny amin'ny fatokitsika. Fidelité atsika. Inona ny antony tsarainantsika amin'ny fatokitsika? Satria hanomezana atsika ny valopity, izara valopity ho atsika Andriamanitra. Na ny zanakitsika, na ny asatsika, na ny fotoanatsika, na inona fananana nomeny Tompo atsika ho ampamoahana amin'izany isika. Amen. Dia izay mahatonga ny Tompo miteny hoe mba fantatrareo ve ny tena fo ny amin'ny fanatitra, fo ny amin'ny fanatitra dia izao hoe manana an'izay fahalalahana zay. Ozy izy ny bokin'ny Korintiana hoe libéralité na fahalalahana manome. Le fahalalahana manome tsy hoe pra tonga dia vola be, tsy any le izy, fa ny fotsika. Amen. Malalaka ve ny fotsika? Ohatran'ilay vehivavy manano tena. Maro izy izy nanome tamin'ny abetsaky ny ananany, tsy ny valeur ny jeren'Andriamanitra, fa ny zavatra ny fony, fivelomany rehetra, ny fony ray manontolo. Amen. Ary tamin'ny alahelo izy, tsy hoe tamin'ny tomantsy, tsy hoe nahihatra zany izy, fa tena tsapany, tena renta ao anatin'ny fony, fa tena nila nanao an'izany izy. Amen. Andoantsika anatin'izany fo zany no hanomezantsika ho an'Andriamanitra amin'ity androany ity.
dia zao hoe tena hiaraka ifampitatana hitovy fiteny azy hitovy longueur d'onde isika ao amin'ny ara-panahy amin'ny fiainana andavanandro satria betsaka ne raha lasianabavy amin'izao vaninandro faran'izao ary ianao aza mieritreritra hoe emory ty fiainany ity fa memafy ny fanamby fa mila manafiery isika amin'ny filazantsara amen manafiery amin'ny filazantsara ho an'ny olona izay miasa eny anivon'izao tontolo izao a raha vao tsy miambina dia voasarika izao tontolo izao isika azay mahatonga antsika hoe mila tena manafiery anatin'ny filazantsara isika tena mandray ny tenin'Andriamanitra ho zava-dehibe isika amen ho an'ny fiainantsika ary ampiaritsika zany eo amin'ny lalantsika eo amin'ny fiainantsika maha-kristianina tena manana ahoana re zany filazan'izany hoe tena misy tahotra ny tenin'Andriamanitra tahotra an'Andriamanitra ahafahantsika mandeha eo amin'ny drafiny sy ny planiny amen azany naoka andehanantsika mandrakariva amin'ny fatahorana eo anatrehan'Andriamanitra ay ok arany do arivavaka tsika raha io misaotra anao zay androany satria tsy zavatra kisendrasendra ataonao ary matoa zay tsy raray avy reto mbola eto amin'ity toerana ity androany zavatra tena masarotiny anao indrindra tompo dia rehefa mivory tahaka an'izao ny vahoakanao satria iantefan'ny ara-panahinay ny fotoana tahaka izao satria andreanao izahay andreanao izahay andre ny feo anao izahay ka tompo esory izay mety fahavarim-barianana anaty lalon'ny fona ihany fa aoka kosa izahay tena angila tsofina iaino ny feo anao Jesosy iaino ny filazanao satria vaninandro farany izao tsisy afaka mianiana izahay hoe mbola hoeto amin'ny lahady heriny fa androany zay tompo aoka tena angila tsofina iaino ny filazanao misy fotoana izahay miatrika lahady ohatran'izao tonga ny talata ny alarobia tratra ny tsy fahasalamana izahay ary miatra manainay zany eo zay vao tena mikoropaka hoe tompo ahoana le teninao ampahirezo amin'ny finoana nefa izay variana tanatin'ny fotoana tahaka an'izao anaty fahoriana vao misy fangetahetananao Andriamanitra ty anatinay fa androany Jesosy raha mbola miatana ny fonay raha mbola ao tsara izahay ny fahasalamanay dia tareo ny fonay Jesosy eo mba angila tsofina iain'ny feo anao ary anome lanjany zany satria fantatray fa ianao no miteny aminay amin'ity fotoana androany ity ho anao rery ny voninahitra Jesosy eo ary mitenena aminay ianao mitenena tompo mitenena ia vonona iaino anao vonona iaino anao ny mpanula zao farany zany mitenena tompo mitenena tompo mitenena iana favonona iana panupuna. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Miarabatsika rehetra. Hello, bonjour à tous. Miarabatsika rehetra. Alors, je voudrais en premier lieu vous remercier à tous. Voalohany indrindra dia hisaotra antsika rehetra. Vous remercier à tous qui êtes ici et ceux qui nous suivent en ligne aussi.
ianareo izay manatrika eto ireo izay manaraka mivantana ihany koa. Vous avez été nombreux à nous encourager. Tena maro ianareo no nampahery anay Merci pour vos prières. misaotra ny amin'ny vavakareo, Merci pour les messages que vous nous avez envoyés misaotra ny amin'ny hafatra izay nalefanareo suite à ce qui est arrivé à Christina. taorian'ny nazon'ny Kristina. Donc nous sommes très reconnaissants Dia tena hoe feno fankasitrahana et nous izahay avons vraiment ressenti le cœur de l'Église, satria tena nahatsapa ny fony fiangonana, une famille. tena hoe ankohonana. Amen. Amen. Nous allons lire un petit passage dans le livre de Néhémie. Amaky andalatsoratra masina isika ao amin'ny bokin'ny Nehemia. Néhémie au chapitre 2, Nehemia toko faharoa du verset 1 au verset 5. manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Néhémie, ça fait partie des livres que beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire. Nehemia dia isan'ny boky anankiray izay tsy dia tian'ny kristianina maro no mamaky anazy Parce qu'on ne comprend pas grand-chose. satria betsaka ny zavatra tsy azo ao anatin'ilay izy. Parfois, on a tendance à penser que ce sont des histoires anciennes. Indraindray tsika mieritreritra hoe efa tantara taloha ilay izy. Et pourtant, nous avons vraiment besoin de comprendre les révélations ou de recevoir les révélations que le Seigneur veut donner à son Église. Dia nefa tsika mila mahatakatra hoe misy fanambarana izay tiany tompo omena ny fiangonany. Lorsque nous manquons de révélation, Ary rehefa tsy ampy fanambarana isika nous ne comprenons pas la parole de Dieu. dia tsy mahazo ny tenin'Andriamanitra. Mais la parole de Dieu contient des richesses inestimables. Dia nefa misy harena tsy voavidy vola ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Il y a des mystères cachés tellement profonds dans la parole de Dieu. Ary misy zava-miafina lalina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Et avec notre sagesse et notre intelligence humaine, Dia raha miaraka amin'ny fahendrentsika sy ny fahalalantsika maha-olombelona il ne nous est pas du tout possible de comprendre la parole de Dieu. dia tsy afaka mihitsy sika atakatra ny tenin'Andriamanitra. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné son esprit Dia izay ny antony hoe namezan'Andriamanitra antsika ny fanany pour ouvrir les yeux de notre cœur, mba hanokatra ny mason'ny fotsika, afin que nous puissions voir et comprendre. mba ahafahantsika mahita sy mahatakatra. Donc nous allons lire Néhémie chapitre 2, Dia araka makitsika ao amin'ny Nehemia toko faharoa les 5 premiers versets. ny andininy dimy voalohany. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Ary tamin'ny volan'ny Nisana tamin'ny taona faharoapolo nanjakany Artaxerxes raha teo anoloany ny divay dia noraisiko ka natolotry ny mpanjaka fa vao izay aho no mba nalahelo teo anatrehany. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, nahoana no malahelo tarehy ianao kanefa tsy marary tsinona, tsy zavatra avy izao fa lahelo am-po mihitsy.
dia raiky tahotra indrindra aho ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ho velona mandrakizay anie ny mpanjaka ahoana no tsy alahelo tare aho fa rava ny tanàna misy ny fasan-drazako sady efa levon'ny afo ny vavahadiny dia hoy ny mpanjaka tamiko inona ary no angatahinao dia nivavaka tamin'Andriamanitra sy ny lanitra aho aloha dia vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fiteo io masonao ny mpanomponao dia alefaso ho an'ny Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fasan-drazako mba hanamboarako izany. Je ne sais pas si est-ce que nous pouvons imaginer ni comprendre ce matin l'état de cœur de Néhémie. Tsy haiko raha takatritsika sy azontsika ny toe-pony Nehemia amin'ity maraina ity. Combien profonde était sa tristesse Hoe nanahoana ny alahelony lorsqu'il a appris que la ville de ses ancêtres a été détruite. rehefa naheno izy hoe rava ny tanin'ny fasan-drazany. Est-ce qu'on dira que Néhémie était animé par un sentiment de patriotisme? Mety afaka hitentsika hoe nahetsiky ny fitiavan-tanindrazany Nehemia. Et que ce matin nous allons prêcher sur le patriotisme. Dia hoe amin'ity maraintsika itizika dia hiresaka momba ny fitiavan-tanindrazana. Loin de là. Tsy izay a. Ce qui écœurait Néhémie, Fa ny nanetsika ny fony Nehemia c'est que la ville qui a été choisie par Dieu, Jérusalem, dia ny tanàna izay nividian'Andriamanitra Jérusalem elle a été détruite. dia rava. Elle a été ruinée, détruite, incendiée. May le izy rava potika. Une ville qui a été érigée selon le plan et la volonté de Dieu. Tanàna izay natsangana tamin'ny planin'Andriamanitra, drafitr'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Et c'est ça ce qui lui faisait mal au cœur. Dia izay no nampalahelo azy. Toi et moi, nous sommes ici ce matin. Za sy ianao eto amin'ity maraina ity Nous sommes rassemblés en ce lieu en tant qu'Église. dia mivory eto amin'ny maha hoe fiangonana. Et nous savons que l'Église, c'est le plan et la volonté de Dieu. Dia fantatsika hoe ny fiangonana dia drafitra sy sitrapon'Andriamanitra. Mais l'Église, c'est quoi? Fa inona ny atao hoe fiangonana? Est-ce que c'est un endroit où on va chanter, Fiangonana ve dia toerana izay hoe hirana, on va faire des offrandes, hoe hanaovana fanatitra, écouter un discours, hiaino toroteny, être encouragé, ho ampaherezina, et puis après, on oublie tout? dia rehefa avy eo adintsika daholo ny zavatra rehetra? Est-ce que l'Église, c'est faire partie d'une organisation, d'une association? Ny fiangonana ve dia hoe anatina fikambanana anankiray? C'est quoi l'Église? Inona ny atao hoe fiangonana? Et quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Dia manahoana ny toetry ny fiangonana ankehitriny? Est-ce que quand on regarde l'Église aujourd'hui, Rehefa mijery ny fiangonana ve tsika ankehitriny est-ce qu'elle est selon le cœur de Dieu? dia araky ny fon'Andriamanitra ve izy? Est-ce que l'Église, c'est cet endroit où les gens y vont pour acheter des bénédictions? Ny fiangonana ve ankehitriny dia toerana atongavan'ny olona mba hividianan'izy ireo fitahiny? Des endroits où on vend même les prières? Toerana izay hivarotana vavaka? Est-ce que c'est ces endroits où on va chercher des guérisons? Toerana izay hitadiavana fanasitranana? Est-ce que ce sont ces endroits-là où lorsqu'on a des problèmes, on va chercher des solutions? Toerana ve hoe rehefa manana olana dia mandeha makany hitady vahaolana? Est-ce cela l'Église selon Dieu? Zany ve ny fiangonana araka an'Andriamanitra? Est-ce que Jésus est mort sur la croix Jesosy ve dia maty eo amin'ny hazo fijaliana pour nous donner de belles maisons, un bon travail, Bah, beaucoup mais- d'argent? mba hanome antsika trano tsara, asa tsara sy vola be dia be? Il y a des gens qui ne croient même pas au Seigneur et qui ont tout ça. Misy olona tsy mino amin'ny tompo akory ara fa manana an'izany rehetrarehetra izany. Alors si Jésus est mort pour ça, Ka raha ohatra hoe maty ny amin'izany Jesosy alors il est mort en vain.
dia tena hoe tsisy dikany fahafatesana Parce que izany les non-croyants, satria ireo tsy mino ihany koa ils ont ça même en ne croyant pas au Seigneur. dia manana zany izy na dia tsy mino any tompo ary Donc l'Église izany hoe ny fiangonana est bien loin différent de la conception que beaucoup de chrétiens ont reçue depuis toujours jusqu'à maintenant. dia tena tsy mitovy amin'ny fandraisan'ny kristianina maro azy hatramin'izay sy mandraka ankehitriny L'Église est vraiment dégradée. tena hoe ny ratsy ny fiangonana L'Église a pris une autre orientation. ny vilalana ny fiangonana Et toi et moi, ary zasy ianao où en sommes-nous? aisytsika Que sommes-nous par rapport à l'état de l'Église? ary manao antsika manoloana ny toetra ny fiangonana Sommes-nous des observateurs? tsika ve dia le mpijery fotsiny Disons-nous que nous avons reçu les révélations de la parole de Dieu. miteny fotsiny hoe nandray ny fanambaran'ny Nous avons le ten'andriamanitra message de la croix. manana ny filazantsara Nous ny avons afatrina la ny sainte fizaliana doctrine. manana fampianarana tsy misy Et kilema nous sommes dans le confort. dia ao anatin'ny fiadanana itsika Parce que nous connaissons la vérité. satria tsika efa mahafantatra ny marina Est-ce que cela suffit? dia ampy ve zay Néhémie était dans le palais du roi. nehemia dia tao amin'ny lapan'ny mpanjaka Il était bien entretenu. tena hoe voakarakara izy Il avait une bonne position. nanana toerana tsara izy Il avait la confiance du roi. nanana ny fatokian'ny mpanjaka Il izy était dans le confort. ary tena tao anatina fiadanana izy Mais dans son cœur, fa tao anatin'ny fony il se sentait mal dia tena nalahelo izy en regardant l'état dans lequel se trouvait sa ville. rehefa nijery ny toerana nisy ny tandrazany En regardant l'état dans lequel se trouvait la ville qui a été choisie par Dieu. rehefa nijery ny toetry n'ilay tanàna izay nividian'andriamanitra Il était triste. dia nalahelo Et izy il a pris une décision dia naka fanapa-kevitra izy d'aller rebâtir cette ville. andeha anamboatra n'izany tanàna izany Quel est l'état de notre cœur par rapport à l'Église, frères et sœurs? ohatrany ahoana ny fotsika manoloana ny fiangonana raha lasaina bavy Quand nous regardons l'Église aujourd'hui, rehefa mijery ny fiangonana antsika ankehitriny est-ce que le Seigneur il est content de l'état de l'Église? En général, je veux dire. mahafaly any tompo va ny toetra ny fiangonany amin'ny ankapobeny ankehitriny Quelqu'un peut me répondre? misy afaka mamaly ve Est-ce que le Seigneur il est content? mahafaly any tompo ve zany Qu'est-ce qu'il faut faire? inona ny tokony atao Le Seigneur s'est adressé à Ésaïe. ny tompo dia niresaka tamin'ny isaia Et il a dit ceci. dia izao ny lazainy Ésaïe, je pense que c'était le chapitre 6. eritreretiko hoe eo amin'ny anjin'ny fahenina toko fahenina zavady Deux minutes, je cherche le passage. raha sy vita ty hijery an'ilay andalana Ah, Seigneur. Il a dit, qui enverrai-je? ohatr'izao lazainy hoe iza no irako Oui. Ésaïe chapitre 6, c'est le verset 8. isaia toko fahenina andin'ny favalo Mais l'un des séraphins vola vers... Non.
6-8. Oui, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho. Cet appel du Seigneur est encore actuel. Ary io antson'ny tompo io dia mbola eo ankehitriny. Encore ce matin, le Seigneur demande, Ary amin'ity maraina ity ny tompo dia mbola manontany qui enverrai-je iza no iraiko pour reconstruire mon église, mba hanamboatra ny pour fiangonana, remettre mon église sur les rails, mba hamerina ny fiangonako eo amin'ny lalana tokony ho izy, pour restaurer mon église. mba hamerina ny loha ny fiangonako. Quel genre de chrétiens nous sommes, frères et sœurs? Ary kristiana manao ahoana isika raha lasa Des anabavy? chrétiens de salon Kristiana mipetrapetraka ve? qui vivent dans le confort, Izay mianao anatin'ny qui aiment fiadanana, écouter la bonne parole, izay tia miano teny tsara, qui aiment seulement recevoir et sans pour autant donner. izay tia fotsiny hoe mandray nefa tsy manome. Mais le Seigneur a besoin d'ouvriers. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Fa ny tompo dia mila mpiasa, Il a besoin de serviteurs, d'hommes et de femmes, mila mpanompo izy lehilahy sy qui vehivavy, peuvent se lever, izay afaka qui ont mitsangana, mal au cœur izay de malahelo voir comment est l'état de l'Église aujourd'hui. rehefa mahita ny toetry ny fiangonana ankehitriny. L'Église, c'est quoi? Inona ny atao hoe fiangonana? L'Église, c'est toi et moi. Ny fiangonana dia za sy ianao. L'Église, c'est la maison du Seigneur. Ny fiangonana dia tranon'ny La tompo. maison du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment avec 4 murs. Ny tranon'ny tompo, tranon'Andriamanitra dia tsy hoe efitra anankiray misy rindrina C'est efatra, une maison spirituelle. fa trano ara-panahy. Et comme toute maison, Dia tahaka ny trano elle est rehetra bâtie avec des pierres. dia ahorona miaraka amin'ny vato Mais izany. les pierres qui sont utilisées, Fa ireo vato izay ce sont ampiasaina des pierres vivantes. dia vato velona. Toi et moi. Za sy La ianao. maison de Dieu, Ny c'est une maison tranon'Andriamanitra spirituelle. dia trano fanahy. Alors ces pierres-là que nous sommes, toi et moi, Dia ireo vato ireo izay za sy ianao zany le Seigneur veut nous utiliser dia tia ampiasantsika ny pour tompo bâtir sa maison. mba hanorina ny tranony. Mais quel genre de pierre nous sommes? Fa vato karazana manahoana moa Parce qu'il y isika? a deux sortes de pierres. Satria misy karazany roa ny vato. Ou on est une pierre d'achoppement, Na tsika vato fanafitohinana, ou on est une pierre d'édification. na tsika vato fanorenana. Au début, nous sommes tous des pierres d'achoppement. Tamin'ny voalohantsika dia vato fanafitohinana daholo Nous nous blessons les uns les autres. ary mifandratra isika, Nous racontons des choses ici et là. mitantara zavatra etsy sy eroa tsika, Nous rapportons des rumeurs. mitondra fanaratsiana isika Nous blessons nos frères et nos sœurs. ary mandratra ny rahalasy Mais anabavitsika quand nous isika. arrivons dans l'église, Fa rehefa tonga ao anatin'ny le fiangonantsika Seigneur veut nous travailler dia te hiasa ao anatintsika ny tompo pour construire une maison. mba hanamboarana Il faut trano. bien sûr des pierres. Dia mila vato Mais on ne mazava prend ho pas les azy. pierres et les superposer immédiatement. Fa tsy hoe maka vato tsika dia tonga dia ampifanaingentsika fotsiny le Quand izy on regarde dans l'Ancien Testament, rehefa mijery ao amin'ny testamenta taloha isika comment on a construit le temple, hoe ohatry ny ahoana nandrenana ny tempoly on a engagé des gens qu'on appelle des tailleurs de pierre. dia naka olona izay mpamaky vato, mpanamboatra vato. Alors, ces tailleurs de pierre, ils ajustaient les pierres, Ary ireo mpanamboatra vato ireo dia manamboatra n'ireo vato ils cassaient les parties qui dépassaient vakina izy ireo izay ohatrany hoe misy mihoatra kely pour les ajuster mba apahitsy an'izany, afin de pouvoir les mettre, leur trouver une place sur le mur. mba ahafahan'ireo vato ireo mahazo toerana tsara eo amin'ilay rindrina. Alors, toi et moi, Dia za sy nous ianao sommes comme ces pierres dans la maison du Seigneur. dia ohatran'ireo vato ireo ihany Nous avons ao besoin d'être anatin'ny taillés par la parole de Dieu. tranon'Andriamanitra. Mila amboarin'ny Nous tenin'Andriamanitra avons isika, besoin d'être travaillés par la parole de Dieu. mila iasan'ny tenin'Andriamanitra isika, Nous avons besoin d'être ajustés par la parole de Dieu. mila hitsy ny tenin'Andriamanitra isika. Vous avez vu les tailleurs de pierre, par exemple, quand tu vas en Boumangakeli. Hitanareo le mpamaky vato ireny rehefa mandeha eny Ambomanga kely tsika, Il y a des tailleurs de pierre dia misy an'ireo mpamaky vato ireo et ils tapent sur la pierre dia mikapokapoka an'le et vato ça izy émet un bruit dia misy feo le izy parce que la pierre a mal.
satria marary le vato Quand le Seigneur nous façonne, ary ny tompo rehefa manamboatra ça nous fait atsika mal à l'intérieur. dia mamparary atsika zany any anatintsika Mais c'est any pour nous ajuster. fa mba hampahitsy atsika À mesure que nefa nous acceptons que le Seigneur nous ajuste, ary rehefa manaikytsika ho ahitsy ny tompo nous a trouvons notre place sur le mur de la maison du Seigneur. dia mahita ny toerantsika eo amin'ny rindrina izay ahorony tompo C'est-à-dire, nous sommes utiles dans la maison du Seigneur. dia ny dikan'izany hoe miasa itsika ao amin'ny tranon'ny tompo Nous ne pouvons pas être utiles dans la maison du Seigneur. tsy afaka ho ampiasainy isika ao amin'ny tranon'ny Nous ne tompo a pouvons pas servir le Seigneur tsy afaka manompo ny tompo tsika si le tailleur ne nous taille pas, raha le mpanamboatra tsy manamboatra si atsika le Saint-Esprit ne travaille pas en nous raha ohatra mifanahy masina tsy miasa ao pour anatintsika nous changer, nous transformer, mba hanova atsika pour que le vieil homme meure mba le olona taloha ho faty et que l'homme nouveau ary le olona vaovao a renaisse. ho teraka indray Amen. amen C'est comme ça que nous pouvons servir le Seigneur. dia ohatran'izany ahafahantsika manompo ny tompo C'est pas que nous allons voir ce qui se passe au niveau de l'Église aujourd'hui, tsy hoe rehefa hitantsika dans le monde, bien sûr. zavatra mitranga eo anivon'ny fiangonana eo amin'izao tontolo izao Et ankehitriny nous allons nous mettre à critiquer les autres. dia avytsika hitsikeran'ny sasany Le Seigneur ne nous a pas appelés pour critiquer qui que ce soit. ny tompo a tsy niantso atsika hitsikerana izana Néhémie, izy lorsqu'il s'est levé, nehemia rehefa nitsangana il izy il n'a donné tort à personne. dia tsy nametsiny an'izany izy Il izy a eu mal au cœur fa nalahelo ny et il fony s'est mis à l'œuvre dia niasa izy pour rebâtir d'abord les murailles. mba hanorina an'ilay rindrina Les murailles d'abord, c'est la première chose qu'il le fallait faire. manda no nataony voalohany Pourquoi il fallait bâtir les murailles? fa maninona le manda no naorina Dans les voalohany anciennes villes, tamin'ny tanàna taloha il y avait donc des murailles qui encerclaient la ville dia misy manda manodidina an'ilay tanàna pour les protéger mba hiaro an'izy ireo a contre les ennemis. amin'ny fahavalo Et il y avait des portails pour rentrer et sortir. dia misy vavahady a hidirana sy hivoahana Alors ce muraille était détruit. ary io manda io a dia simba Et il fallait donc reconstruire ce muraille. dia mila namboarina io manda io Et au niveau de ces murailles, il y avait souvent des sentinelles. ary eo amin'io manda io matetika dia misy mpiambina Et ces sentinelles, ary ireo mpiambina ils misy veillaient mpitily ary ireo mpitily ireo pour a regarder s'il y avait un danger ou il y avait un ennemi qui voulait attaquer. dia mijery izy ireo a raha sendra misy hoe fahavalo hanafika Donc pour protéger la ville, mba hiarovana an'ilay tanàna il fallait avoir un muraille. dia nila nisy a Mais ce manda muraille était détruit. fa io manda io nefa ravo Il y avait des brèches. nisy rava teo Et amin'ilay quand il izy y a des brèches, ary rehefa misy rava eo amin'io a l'ennemi peut entrer. dia afaka tafiditra eo amin'izay Les rava renards, zay les renards peuvent entrer. ny fahavalo ny amboala ho tafiditra Et eo quand les amin'izany renards entrent dans la ville, ary rehefa mitsofoka ao amin'ny tanàna ny Qu'est-ce qu'ils amboala font? dia inona ny ataon'izy ireo ils dévorent tout ce qu'ils trouvent. dia mandrapaka zay hitany rehetrarehetra izy Quel est le rapport avec l'Église aujourd'hui? ary inona ny ifandraisan'izany a amin'ny fiangonana ankehitriny Frères et sœurs, raha lasianabavy a j'espère que nous sommes conscients que l'Église est vraiment, d'une manière générale, est dégradée. tena mino hoe samy matsapitsika hoe ny fiangonana amin'ny ankapobeny a dia miratsy On enseigne n'importe quoi dans les églises. amin'ny mampianatra zavapoana eo anivon'ny fiangonana Les traditions sont entrées dans l'église. ny fombafomba dia tafiditra eo anivon'ny Le fiangonana monde est entré dans l'église. zao tontolo zao a dia tafiditra eo anivon'ny fiangonana Toutes sortes de commerce et de business est entré dans l'église. misy karazana fandraharana maro tafiditra eo amin'ny fiangonana Des choses qui n'ont jamais existé dans l'église primitive. zay zavatra tsy nisy a tany amin'ny fiangonana voalohany Maintenant, on ne sait pas trop quel genre d'église on a aujourd'hui. amin'izao a tsy fantatsika tsony hoe karazana fiangonana manahoana ny ananatsika Pourquoi? fa maninona Parce que le muraille est détruit. satria rava le Il manda y a des brèches misy lavaka fidiran'ny fahavalo et les le manda renards sont entrés. dia tafiditra ny amboalo Quels sont ces renards? ary inona reo amboalo Les reo faux docteurs.
leo mpampianatra Il tsy y a izy beaucoup de mpampianatra faux sandoka docteurs qui sont entrés dans l'église. betsaka mpampianatra sandoka tafiditra eo Ils nivofiangonana enseignent n'importe quoi. zay mampianatra zavatra tsy isy dikany zava-pona Et la foi des enfants de Dieu, ary ny du peuple de Dieu, fiangonan'ireo zanak'andriamanitra il est péri. dia Il est péri, il est détruit. dia simba Maintenant, finoana safady maintenant, on croit à n'importe quoi. dia amin'izao tsika minomino zavatra tsy isy dikany Frères et sœurs, raha lasana bavy avons-nous le cœur de Néhémie manana ny fonemy avy pour antsika nous lever mba hitsangana et rebâtir le muraille? dia anangana indray an'le manda Car ce que nous avons aujourd'hui, satria zavatra ananantsika nous avons kehitriny beaucoup de tours de Babel qui sont élevées. dia misy tilikambo mba bela be dia be mitsangana Pas des murailles, hein, tsy manda des tours de Babel. fa tilikambo mba Il y a bela beaucoup de gens qui prêchent et ils prêchent n'importe quoi. misy olona be dia be mitory dia mitory zavatra tsy izy Ils disent n'importe quoi miteny zava-pona au nom de Dieu amin'ny et anaran'andriamanitra ils ne s'entendent pas entre eux. dia na izy ireo ary dia tsy mifanaraka Et c'est la confusion totale. dia misy fifangarona eo anivon'izy Ils ireo prêchent l'amour, mitory ny fitiavana mais izy ils ne ireo s'aiment pas. fa ry zareo dia tsy Ils mifankatia prêchent l'amour, mitory ny fitiavana izy ils ireo s'unissent, dia mitambatra izy mais ireo avec réserve, fa misy zavatra ny anatiny any avec prudence, misy fahamelona avec peur, dia miaraka mitahotra avec manque de confiance. miaraka mitsify sy ny Pourquoi? fifampitokisana satria manino Parce que ce n'est pas fondé sur un bon fondement. satria tsy tafapetraka eo ambonina Quel est le bon fondement? fanorenana tena izy zany inona ny atao hoe fanorenana tena Le bon izy fondement, ny fanorenana c'est la tsara saine doctrine. dia ny fampianarana tsy Le misy bon kilemy fondement, ny fanorenana c'est tsara l'enseignement des apôtres. dia ny fampianaran'ny apôstôly Amen. amen Je ne veux pas élever un homme, hein. za tsy te hanandratra olona Ça fait 40 ans, plus de 40 ans, fa efa efapolo taona mahery a que le frère Mickey ny rahalamiki a et l'équipe apostolique, sy ireo ekipa apôstôlika ils travaillent ensemble, no niara-ny dans asa l'unité. ao anatin'ny dans firaisana l'amour. ao anat sy ny On ne voit pas fitiavana ça nulle part. ary tsy mahita nulle part zany eny ailleurs. amin'ny toerakafitsika Pourquoi? satria manino Parce qu'ils sont assis sur la bonne doctrine, satria izy ireo a mitoetra amin'ny fampianarana sur tsara la saine doctrine, eo amin'ny sur fampianarana tsy misy l'enseignement des kilemy apôtres, eo amin'ny et fampianarany il n'y a pas de apôstôly division. ary tsy misy fisaratsarana eo fisarazarana Amen. amen Amen. amen Je ne suis pas là pour élever un homme, ary za eto a dia tsy manandratra olona mais j'aurais voulu que nous ouvrions nos yeux ce matin fa tiako raha hosikafantsika amin'ny masotsika amin'ity pour marainty comprendre à quoi nous appartenons. mba hatakaratsika hoe aiza ny tokony hisy Est-ce que atsika nous sommes membres d'une organisation? ao anatina fikambanana ve isika Est-ce que nous sommes membres d'une association? ao anatina fikambanana ve isika Ou bien nous sommes membres du corps du Christ? sa tsika ao anatin'ny tenan'ny Parce kristy que le corps de Christ, satria ny tenan'ny kristy a l'église du Seigneur, ny fiangonany elle est tompo inébranlable. dia tsy voahozongozona Les vents peuvent souffler, mety ho avy ny rivotra les tremblements de terre peuvent arriver, ho avy ny mais la hororon-tany maison a du Seigneur reste inébranlable. fa ny tranon'ny tompo a dia mitoetra tsy Parce qu'elle est voahozongozona fondée sur un bon fondement. satria izy a dia tafatoetra eo ambony Et ce fanorenana tsara fondement, ary io fanorenana io c'est a la saine doctrine dia ny fampianarana tsy misy kilemy et l'enseignement des apôtres. sy ny fampianarandreo C'est pour cela, apôstôly frères et sœurs, zay ny antony hoe raha lasana bavy a que nous ne cessons pas de nous encourager dia tsy mitsahatra ampifampahery isika à venir ho tonga tous les mercredis isaky ny larobia pour suivre la saine doctrine mba hanaraka ny fampianarana tsy misy kilemy avec le frère Mickey, miaraka amin'ny afin rahalamiki que nous puissions tous ensemble mba ahafahantsika rehetra hoe miaraka être fondés sur le même fondement, tafatoetra eo amina fanorenana un mitovy fondement solide, ary fanorenana mafy un fondement inébranlable. ary fanorenana tsy Si voahozongozona nous nous contentons seulement du dimanche, raha ohatra tsika mionona fotsiny amin'ny alahady a nous deviendrons facilement des chrétiens de salon, dia lasa ho tonga kristianina mipetrapetraka fotsiny des tsika chrétiens de dimanche. kristianina alahady Et fotsiny nous allons toujours nous plaindre. dia lasa
hitaraina foana Parce que isika lorsque le vent va souffler, satria rehefa hitsoka ny nous allons rivotra tomber. dia hinjera Nous isika n'aurons aucune force. ary tsy hanana hery Nous ne isika pouvons pas tenir ferme dia tsy afaka hijoro parce tsara que nous isika sommes faibles. satria tsika dia malemy. Lorsque les renards viendront, Rehefa tonga ny amboalo a lorsqu'il viendra les faux enseignements, rehefa ho avy ny les faux fampianaran-diso docteurs, ry mpampianatra sandoka on va partir à tout vent de doctrine. dia lasa hitangilangila ny fampianarana itsika Pourquoi? satria Parce que nahoany nous manquons de fondement. satria tsika tsy ampy fanondrenana. Vous savez, la force de l'Église primitive, Fantatrareo ve ny herin'ny fiangonana voalohany c'est qu'ils persévéraient ensemble dia tena hoe niaritra izy ireo a dans la communion fraternelle. tao anatin'ny firaisampirahalahy. La communion fraternelle, Ny firaisampirahalahy ce n'est pas 2 ou 3 heures le dimanche à l'église. tsy hoe adondroadiny telo fotsiny a eo am-piangonana rehefa La lahady Bible dit ils persévéraient ensemble. fa ny tenin'Andriamanitra dia ny teny hoe niara-nitoetra izy ireo a Le fait d'être ensemble, rehefa hoe miaraka on se consolide, dia miaraka mafy on s'édifie mutuellement. ary mifampahery. Vous voyez comment on construit une maison? Ary ohatran'izany ny fanondrenana trano. Vous voyez comment on construit une maison? Hitanareo ve hoe ohatry ny ahoana ny On fanondrenana prend trano? des pierres, Maka vato on a les met ensemble, dia atambatra l'une après l'autre, atambatra et côte à tsirairay côte. io Et c'est mifanakaiky ça la vie de l'Église. dia ohatran'izany ny Nous sommes fianam-piangonana ensemble, miaraka itsika nous sommes l'un sur l'autre, dia anao ambony ambany tsika c'est-à-dire nous nous soutenons les uns les autres, izany hoe fanohana isika on soutient le faible, manohana andreo izay on soutient le malemytsika malheureux, manohana andreo izay on est ensemble malaherytsika pour s'encourager. ary miaraka tsika mifampahery Voilà la communion fraternelle. dia izay natao hoe firaisampirahalahy. Et les chrétiens de l'Église primitive, Ary ny kristiano fiangonana ils ont voalohany a persévéré dans cette communion fraternelle. dia nitoetra tao anatin'io firaisampirahalahy io ry Et ils zareo ont persévéré aussi dans la prière. dia naharitra tamin'ny fivavahana koa izy ireo. C'est pour cela que nous nous encourageons encore Izay ny antony hoe mbola pour nos réunions de prière ny amin'ny fiarahana mivavaka à 21h. amin'ny 6 alina. Nous sommes tous au courant de ça. Efa mahafantatra an'izany daholo tsika Nous rehetra pouvons rester dans notre maison afaka hoe any et an-trano nous unir antsika ensemble fa tafaray isika en ligne et prier. aminaty vavaka. L'Église, elle avance Ny fiangonana dia quand le mandroso peuple de Dieu est à genoux. rehefa mandohalika ny Lorsque nous vahoakan'Andriamanitra. nous mettons à genoux, Rehefa mandohalika tsika c'est-à-dire lorsque nous prions, izany hoe rehefa mivavaka nous isika laissons l'occasion au Seigneur dia avelatsika ny tompo a d'œuvrer dans son Église. hiasa ao anatin'ny Et cette fiangonana. œuvre Ary io asa io commence a d'abord par moi. dia manomboka amiko aloha Ça commence d'abord par chacun. dia manomboka ao anatiny tsirairay avy. Dieu ne peut pas transformer ma femme Andriamanitra dia tsy afaka namboatra ny vadiko a si je manova ny n'accepte vadiko pas d'être transformé moi-même. raha ohatra ka tsy manaiko vaina aloha La voalohany. transformation commence d'abord par moi. Fa ny fanovana dia manomboka amiko À aloha. chaque fois que je veux que ma femme soit transformée, Isaky ny mieritreritra hoe mila miova ny je vadiko a dois comprendre que c'est moi qui dois être dia transformé. mila azoko aloha hoe izany tokony amboarina voalohany. Amen. Amen. Nous avons besoin de persévérer dans la prière. Mila maharitra anatin'ny vavaka isika C'est très important, frères et sœurs. ary tena zava-dehibe Notre zany raha rendez-vous lasaina de bavy. prière. Ny fotoana iarahantsika mivavaka Ce n'est pas une obligation. Hein. tsy hoe zavatra adidy le izy Nous ne sommes pas sous la loi, tsy ao anaty lalàna isika mais c'est une invitation. fa fanasana le izy. Car la force de l'Église, Satria ny herin'ny fiangonana c'est la prière. dia vavaka. Et les premiers chrétiens, Ary ireo kristiana ils ont voalohany a persévéré aussi dia naharitra ihany koa izy ireo dans l'enseignement des apôtres. tao amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Donc, ce n'est pas seulement le dimanche. Izany hoe tsy rehefa lahady ihany zany Toutes les occasions fa ny fotoana que rehetrarehetra nous avons izay ananantsika de pouvoir entendre la parole de Dieu, ahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra nous avons besoin de courir pour aller nous nourrir. dia mila miazakazaka tsika mba ho fahanana. Amen. Amen. La Bible nous dit, Ary ny baiboly dia miteny amintsika l'homme ne vivra pas de pain seulement,
hoe tsy ny mofy ihany ny veloman'ny mais olona de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. fa ny teny rehetra izay aloky ny Frères vavan'andriamanitra et sœurs, raha lasana nous bavy a sommes les enfants de Dieu, isika ny zanak'andriamanitra des enfants spirituels. zanaka ara-panahy Nous avons besoin de nourriture spirituelle. dia mila sakafo ara-panahy Et si isika cette nourriture spirituelle, ary raha io sakafo ara-panahy nous io la a, mangeons seulement le dimanche, hoe isaky ny lahady antsika vao mihinana anazy nous allons mourir de faim. dia ho fatin'ny anohanana Oui isika ou non? sa tsy zany Admettons que tu manges seulement le dimanche à midi eritrereto hoe isaky ny lahady atoandro ihany ianao vao misakafo et tu attends l'autre dimanche à midi pour manger. dia miandry lahady manaraka indray ianao vao hisakafo Comment tu seras? ohatrany ahoana Tu ianao seras amin'izay faible, tena hoe alemy tu ianao seras malade, aratra ianao tu mourras. ho faty Mais ianao c'est la même chose pour notre vie dia spirituelle. ohatran'izany koa fiainantsika Si ara-panahy nous ne nous nourrissons pas de la saine parole de Dieu, raha ohatra isika ka tsy mihinana ny tenina masin'andriamanitra nous allons maigrir, dia hiahitsika nous serons faibles, alemy itsika nous ne pouvons pas tenir debout ary tsy ho tafajoro isika face à la persécution, manoloana ny fanenjehana face aux problèmes de la vie. manoloana n'ireo olana eo amin'ny Mais fiainana si nous nous nourrissons fa raha ohatra tsika ka de la mihinana parole de Dieu, ny nous tenin'andriamanitra pouvons commencer par le lait spirituel. dia afaka manomboka aloha tsika hoe Si amin'ny nous sommes des ronono bébés. ara-panahy raha mbola zaza itsika À mesure que nous grandissons, dia rehefa mialehibe le itsika Seigneur nous donne de la nourriture solide dia manome ventikanina atsika ny tompo parce que nous mûrissons. satria tsika Mais mematotra plus nous grandissons, dia arakaraky ny mialehibe plus itsika nous aurons encore d'autres persécutions. dia mibetsaka ihany ny fanenjehana Nous azo aurons atsika plus de problèmes. dia anana olana betsaka kokoa itsika Mais nous tiendrons toujours fermes. fa ho tafajoro hatrany itsika Lorsque Néhémie entreprit de rebâtir la muraille, rehefa nieritreritra ny anangana indray an'le manda i Nehemia voilà ce qui s'est passé. On va revenir dans on va aller dans Néhémie chapitre 4. dia iverintsika maka eo amin'ny Nehemia toko faefatra Le verset 7 et 8. andiny fafito sy Je fahavalo pense que pour la version malgache, c'est 1 à 3. raha amin'ny teny malagasy le izy a manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo Alors, Néhémie 4, 7. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Voilà, c'est bon. 7 à 8. voaloha sy faharoa zany le izy a Nehemia toko faefatra ary rehefa reny Sanibala sy Tobia sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandan'i Jerosalema ka efa voavoatra izay rava dia nirehitra mafy ny fahatezerany ary niray tetika izy rehetra andeha hamela an'i Jerosalema ka hanimba ny asa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Inona ny zavatra Pendant nitranga que teto les ennemis ont vu que le mur était en train d'être rebâti, rehefa hita amin'ny fahavalo hoe efa naverina natsangana le l'ennemi manda n'était pas content dia tsy faly ny et il a fahavalo préparé une attaque. dia nanomana fanafiana izy Le moment où tu prends la décision amin'ny fotoana ianao mandray fanapa-kevitra de grandir en esprit, hoe hialehibe ao amin'ny fanahy de grandir en maturité, hiamatotra de suivre le Seigneur, anaraka ny de tompo renoncer à toi-même andany et tenanao de te charger de ta croix, hitondra ny azy les fijalinao persécutions viendront, dia ho avy a les critiques viendront, ho avy a ny fitsikerana les problèmes viendront. ho avy ny olana On te dira toutes sortes de choses. dia hiteny olazaina zavatra be deaibe On ianao va te coller toutes sortes d'étiquettes. dia ametrahana karazana anarana be deaibe ianao. Amen. Amen. Mais vas-tu reculer Fa hemitra ve ianao ou tu vas continuer à avancer? sa hitohy androso Malgré ces persécutions que Néhémie a connues, na dia teo ary ny fanenjehana izay niatra tamin'ny Nehemia il ne s'est pas arrêté. dia tsy nijanona izy Pourquoi? satria nanino Parce qu'il avait une foi inébranlable. satria tsy voahozongozona ny finoany
Lorsque nous avons une foi inébranlable, rehefa manana finoana tsy voahozongozona tsika les persécutions viendront, ho avy ny fanenjehana les problèmes viendront, ho avy ny olana mais nous resterons toujours inébranlables. fa ho tsy ho voahozongozona foana itsika Mais comment est-ce que nous pouvons avoir cette foi inébranlable? fa ahoana ny ahafahantsika mahazo izany finoana tsy voahozongozona zany Je reviens toujours à l'exemple de l'Église primitive. dia miverina foana am'ilay ohatry ny fiangonana voalohany Persévérer dans la communion fraternelle, mitoetra ao anatin'ny firaisampirahalahy persévérer dans l'enseignement des apôtres, maharitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly persévérer dans la prière. maharitra ao anatin'ny vavaka Et bientôt, on va rompre le pain du Seigneur. dia rehefa aveo tsika On va prendre la table du Seigneur. fanapahana mofon'ny tompo Voilà le secret pour l'Église primitive. dia zay tsy ambaratelo ny fiangonana voalohany Ils étaient fondés et enracinés en Christ. zareo dia tafaorina sy nahazo faka tao amin'ny kristy Ils se nourrissaient de Christ. ary ny kristy no sakafon'izy ireo Ils se nourrissaient de la saine doctrine, des enseignements des apôtres. ary ny sakafon'izy ireo ihany koa dia ny fampianarana tsy misy klema sy ny fampianaran'ny apôstôly Dieu veut élever des hommes et des femmes. andriamanitra dia te hanangana lehilahy sy vehivavy Pas un seul homme, tsy olona ray ni une seule femme. tsy vehivavy ray Mais tsy il lehilahy veut anankiray élever des hommes et des femmes fa lehilahy sy vehivavy maro qui croient réellement en lui, zay tena mino azy marina qui ont une foi inébranlable. ary manana finoana tsy voahozongozona Cette foi, on ne l'a pas en se couchant au lit, ary io finoana io dia tsy azo raha hoe matory any ni en venant à l'église seulement le dimanche, na hoe rehefa tonga ty ampiangonana fotsiny rehefa lahady mais en vivant une vie chrétienne normale. fa rehefa miainana fiainana kristiana araka ny tokony ho izy Et une vie chrétienne normale ary ny fiainana kristiana araka ny comporte tokony quatre ho izy choses. dia misy zavatra efatra ao anatiny La communion fraternelle, ny firaisampirahalahy l'enseignement des apôtres, ny fampianaran'ny apôstôly la vie de prière, ny la persévérer fiainam-bavaka dans la prière et la fraction de pain. ary ny fanapanany mofo Voilà la règle d'or ary pour une ireo vie chrétienne normale. ary ireo ny zavatra tokony hananana na fiainana kristiana araka ny tokony ho izy Le Seigneur a dit que la gloire de sa maison dans les derniers temps, ary ny tompo dia niteny hoe ny voninahitry ny tranony any amparany any elle sera grande, beaucoup plus grande que la première. dia ho lehibe indrindra mihoatra ny teo aloha Mes frères et sœurs, regardons l'état de l'Église aujourd'hui. raha lasana bavy ndao tsika hijeran'ny toetra ny fiangonana Est-ce que ankehitriny l'état de l'Église aujourd'hui reflète cette Église glorieuse ny fiangonana ankehitriny ve dia maneho an'io fiangonana be voninahitra io dont le Seigneur parle? araka ny tenin'ny tompo Mais comment est-ce que cette Église glorieuse va ressurgir des cendres? fa ahoana moa ny ivoan'io fiangonana be voninahitra io Comment? Si nous ahoana restons comme des chrétiens de salon, raha ohatra tsika ka mijanona ho kristianina nipetrapetraka fotsiny le Seigneur est en train de révéler beaucoup de vérités. ary ny tompo dia manambara famarinana be dia be Et les dernières vérités qu'il nous a révélées, ary ny famarinana faran'izay efa nambarany il a tamintsika révélé les ministères. dia nambarany ireo asa fanompony Nous avons les ministères. manana andreo asa Nous avons fanompona l'équipe apostolique. manana ny ekipa apôstôlika itsika Et où sommes-nous? dia aiza moa itsika Le Seigneur a dit, je vous donnerai un berger selon mon cœur. fa ny tompo dia niteny hoe omeko mpiandry anareo araka ny foko S'il donne des bergers selon son cœur, raha ohatra izy ka mame mpiandry c'est araka parce ny qu'il fony veut aussi des brebis selon son cœur. satria koa izy te hita ondry araka ny fony Amen. amen Le Seigneur veut des brebis selon son cœur. ary ny tompo dia te hita ondry araka ny fony Mais ces bergers selon le cœur du Seigneur, fa ireo ondry araka ny fony tompo ireo ils ne peuvent rien nous imposer. ireo mpiandry araka ny fony tompo ireo dia tsy afaka Ils ne mametraka nous obligent rien. tsy manery atsika izy ireo Mais comme Néhémie,
fa tahaka ny Néhémia il se dresse devant les brèches mijoro eo alohan'ireo rava izy pour rebâtir le muraille, amerina norona an'le manda pour reconstruire l'église. amerina norona ny fiangonana Mais Néhémie ne travaillait pas seul. fa Néhémia dia tsy niasa rery izy Il avait une équipe. fa nanana ekipa izy. Amen. Amen. Il y a un peuple qui doit se dresser derrière Néhémie. Ary nisy vahoaka izay tokony nitsangana tao aorianan'i Néhémia. Il faut un peuple qui doit se dresser derrière les bergers Ary misy vahoaka tokony mitsangana ao aorianan'ireo mpiandry pour rebâtir le muraille. mba hanorina an'le manda. Chacun ne parle pas son langage. Hein. Tsy hoe ny tsirairay dia samy manana ny fomba fiteniny Les brebis fa ny mpiandry écoutent la voix de leur berger. ny ondry dia mihaino feo an'ny Le mpiandry Seigneur nous azy. a donné une équipe apostolique Ny tompo dia nanome antsika ny ekipa qui les a placés apostolique devant nous izay nataony teo alohantsika pour nous montrer comment construire l'église. mba aneo amintsika hoe ohatry ny ahoana ny fanorenana ny Comment fiangonana. comment se faire à l'église. Hoe ahoana ny atao hoe fiangonana. Comment devait être l'église. Ohatry ny ahoana ny tokony ho fiangonana. Amen. Amen. Et notre devoir, Dia ny adiditsika c'est d'être derrière ces hommes-là, dia ny mijoro ao aorianan'ireny pour les lehilahy ireny soutenir, mba hanohana azy pour ireo prier pour eux. hivavaka ho an'izy ireo. Amen. Amen. Les soutenir par tous les moyens que le Seigneur nous donne. Manohana azy ireo amin'izay zavatra omeny tompo atsika rehetra. Nous ne pouvons pas rester inutiles dans la vie de l'église. Tsy afaka tsy asa isika eo amin'ny fiainana C'est pas fiangonana. possible qu'un chrétien reste inutile dans la vie de l'église. Tsy afaka misy hoe misy kristiana anankiray dia tsy miasa eo amin'ny fiainana fiangonana. Sinon, nous risquons de ressembler à ces chaises. Raha tsy izany isika dia ohatry ny hoe hitovy amin'ireto seza Si reto. le Seigneur nous a sauvés, Raha ohatra ka namonjy antsika ny si le tompo, Seigneur nous a mis dans cette famille qu'est l'église, raha ohatra ny tompo ka nametraka antsika eto amin'ity ankonana ity izay ny c'est fiangonana qu'il veut nous nourrir dia te hamoky antsika pour izy que nous puissions grandir. mba ahafahantsika mitombo Il veut nous ajuster, te hanitsy antsika izy nous équiper ampitao pour antsika pouvoir le servir, mba ahafahantsika manompo pour azy, pouvoir contribuer dans l'avancement de son royaume, mba ahafahantsika mandray anjara pour que son nom soit glorifié. mba ahafahan'ny anarany homem-boninahitra. Mais pas pour que nous venons chaque dimanche écouter un message, Fa tsy hoe parfois tonga dormir en fotsiny écoutant le isaka message. lahady dia mipetraka mihaino afatra dia matoritsika eo am-pianonana an'ilay afatra Et après on rentre à la maison. dia rehefa avy eo tsika mody any an-trano Ça, c'est la religion. izany natao hoe fombafomba Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de religion. ary eo amin'ny fiangonan'ny tompo dia tsisy Et il n'y a pas de fombafomba-pivavahana. religieux. Ary tsisy mpandeha amin'ny Nous fombafomba-pivavahana. formons un corps Tsika ao anatin'ny tena et ce corps, il est vivant. ary io tena io dia velona Et quand un corps est vivant, ary ny tena anankiray rehefa velona il bouge. dia mihetsika. Un corps qui ne bouge pas, Tena izay tsy mihetsika il est mort. dia maty zany, Il est paralysé. malemy zany. Oh, je suis vraiment étonné de voir certains chrétiens Tena gaga mahitsy hoe mahita kristiana qui restent dans leur maison izay mitsanona any et an-trano ils écoutent une radio évangélique dia mihaino radio évangélique et ils ne izy vont pas à l'église parce qu'ils sont déçus par un tel ou une telle à l'église. dia tsy makany am-piangonana izy satria diso fanantenanany amin'ity Ils fiangonana sont offensés par X ou par Y. tezitra izy any amin'ny olona anankiray Alors ils restent à l'église, ils restent à la maison dia mitsanona any an-trano et izy ils se disent chrétiens. dia miteny izy hoe kristiana. Mais un chrétien, c'est un membre d'un corps. Fa ny atao hoe kristiana dia ao anatin'ny Admettons tena- que je coupe ce petit tena doigt. iray. Eritrereto hoe tapako ty akikely iray ty Je le coupe complètement. Hein. tapako tanteraka mihitsy Qu'est-ce qu'il va advenir? anao ahoana izy Ah, il va mourir. no faty izy Oui ou non? sa tsy zany. Si je fais sortir ce doigt de mon corps, Raha ohatra ty akikely ty ka alako amin'ny tenako il ne sera pas nourri, dia tsy il n'aura pas de sang, tsisy raha andeha il n'aura aminazy pas de vie, tsisy fiainana il izy va mourir. dia ho faty izy. Donc un chrétien qui reste chez lui, Dia zany hoe kristiana mijanona any il n'est pas an-tranony nourri, izay tsy mahazo sakafo il n'a pas une vie d'église, tsy manana il ne fianam-piangonana fait pas partie du corps, tsy ao anatin'ny tena ah, il va mourir. dia ho faty izy. Mais un chrétien qui est malade,
fa ny kristiana ray izay marary Un chrétien qui a un problème, kristiana izay manana olana mais qui reste toujours dans l'église, fa mijana eo anivon'ny qui fait fiangonana toujours partie du corps. izay ao anatin'ny tena foana Il a un problème avec un autre, manana olana amin'ny hafa izy mais il va être soigné. fa tena ho voatsabo izy On va prendre soin de lui ho karakaraina izy pour qu'il guérisse, mba ahafahany pour que hosika les problèmes disparaissent, mba ahafahandreo olana hiala pour qu'il puisse continuer à grandir. mba ahafahany amin'ny lehibe C'est ça l'église. dia izay ny atao hoe fiangonana Donc nous ne pouvons pas tsika zany a tsy afaka mihitsy être à l'église hoe eo anivon'ny et être fiangonana inutile. dia nefany a tsy asa Amen. tsy hanao ninina merci Amen. amen C'est quoi ta place dans l'église? inona ny toeranao eo anivon'ny fiangonana Hein? C'est quoi ta place? inona ny toeranao eo anivon'ny On fait des fiangonana évangélisations, manao fitoriana tu n'es filazantsara pas là. dia tsy eo ianao On fait une réunion de prière, manao fivoriam-bavaka tu n'es pas là. dia tsy eo ianao Il faut balayer la salle, mila fafana ny trano a tu n'es pas là. dia tsy eo ianao Tu es quoi? dia inona zany On veut être nourri. Nourri. dia ho On vokisana vient tous les isika dimanches, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on tongotsika reçoit. isaky ny alahady a dia mandray Vous savez ce qui se passe avec une personne qui ne fait que manger, 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 manger? fantatrareo ve mahazo ny olona anankiray zay tsy misatra fa misakafo Il devient obèse lasa geza be et il ne izy peut même pas marcher. dia tsy afaka mihetsika izy tsy afaka mandeha izy Vous connaissez certainement le lac de Biorirk. fantatrareo ngamba ny le rano beorishka Vous avez vu le lac de Biorirk? hitanareo io rano beorishka io Vous avez vu son eau? hitanareo ve ny rano ao Et vous savez comment on appelle ce lac? dia fantatrareo ve ny anatsona n'io Je rano ne dis io pas comment ça s'appelle. Il a un nom spécifique. Hein. manana anarana manokana mihitsy izy Pourquoi ce nom? fa maninona Parce zany qu'il y a anarana beaucoup de zany? saleté. satria misy loto be L'eau be ne ao. coule pas. tsy mandeha le rano Mais allons voir une rivière. fandaotsika izery hoe misy ony Une rivière où l'eau coule. ony any zay misy rano Comment est cette eau? ohatriny ahoana io rano Elle est propre. madio Elle est limpide. mangarahary io On peut boire cette eau afaka isotrono Pourquoi? zany rano zany satria parce manina qu'elle coule. satria mandeha le izy Lorsque toi et moi, rehefa hoe zasy ianao a nous sommes utiles entre les mains du Seigneur, hoe ampiasaina eo an-tanany nous tompo a devenons des sources de bénédiction pour les autres. dia lasa tonga fitahina ho an'ny Le hafa izy. Seigneur se sert de toi et moi ary ny tompo dia mampiasa pour azy ianao a bénir les autres, mba ho fitahina ho pour an'ny sauver hafa les autres. mba ho famonjena ny hafa Bientôt, on va faire une journée d'évangélisation. anana fotoana hitoriana filazantsara tsika ao aoriana kely ao a Nous allons inviter des gens anasa olona tsika et nous allons leur prêcher l'évangile. ary itoro ny filazantsara amin'izy ireo itsika Les flyers, ils sont déjà prêts ou... efa ao ve Les le flyers. taratasy oza reny Non, ok. mbola tsy ao zany On va distribuer des flyers. hozaraina le taratasy kely reny a Peut-être tu ne sais pas prêcher l'évangile à tes amis. mety hoe ianao tsy mahay mitory filazantsara amin'ny namanao Ce n'est pas un problème, tsy olan'izany mais tu peux donner une invitation. fa ianao a afaka manome an'le fanasana Grâce à l'invitation, aux invitations que tu partages, ary amin'ny alalan'iny fanasana zay zarainao iny a des personnes seront certainement sauvées. dia isy olona ho voavonjy azo antoka fa isy olona ho Et tu voavonjy n'es pas inutile. dia amin'izay fotoan'izay ianao a tsy ho tsinitsinina Amen. amen Amen. amen Notre rendez-vous, c'est le 21 juin. ary ny fotoanantsika dia amin'ny raiky amby roapolo jona En ce lieu, eto amin'ity nous toeran'ity allons louer le Seigneur ensemble. hiaraka hideran'ny tompo miaraka Nous tsika allons évangéliser. ary hitory ny filazantsara J'espère que chacun aura le courage minao hoe anana farisiana ny et la tsirairay joie sy fifaliana de prendre des invitations
hoe aka an'le fanasana et de les distribuer. dia izaran'izany. Oh, quelle joie dans le Tena ciel hoe fifaliana ny an-danitra any a de voir des âmes qui se répandent, rehefa mahita fanahy anankiray izay mibebaka qui se détournent du mal izay miala amin'ny ratsy fanao pour izy recevoir Jésus ary andray an Jesosy comme leur Seigneur et Sauveur personnel. ho tompo sy mpamonjy azy. Oh, quelle grâce que toi et moi, Tena hoe fahasoavana ho nous asoanao pouvons participer au salut. hoe afaka des mandray âmes. anjara atsika ho amin'ny famonjena fanahy. Amen. Amen. Je vais finir Amarana en donnant un exemple. ame ohatra farany Toujours dans le cas de Néhémie. amin'ny alalan'ny zavatra nazo anemia Dans la construction du muraille, eo amin'ilay fanondrenana an'le manda lorsqu'on s'est rendu compte que l'ennemi voulait venir détruire le muraille, rehefa reny izy ireo hoe ho avy ny fahavalo andravan'le manda Néhémie a donné une recommandation. dia nanome teny i Nehemia Parce que tout le peuple était en train de travailler. satria ny vahoaka rehetrarehetra dia niara Il n'y avait niasa pas une seule personne qui ne travaillait pas. tsy hoe nisy olona anankiray tsy niasa teo Mais tout le monde s'était mis à l'œuvre pour rebâtir le muraille. fa niara niasa daholo ny rehetrarehetra Alors, namangana Néhémie a indray dit an'le ceci. manda. Dia hozy izy Nehemia hoe Que chacun devait avoir une arme d'une main et de l'autre main bâtir le muraille. fa ny tsirairay avy dia tokony manana fitaovam-piadinana amin'ny tany anankiray ary ny tany anankiray manorina an'le manda Nous avons besoin d'être jaloux de l'évangile. ary mila sary piaro ny amin'ny Nous avons filazantsara besoin d'être jaloux de la vérité. mila sary piaro ny amin'ny fahamarinana Nous avons isika. besoin d'être jaloux de l'Église, ary mila sary piaro ny amin'ny fiangonana comme isika Dieu le voit. araka ny fahitan'ny tompo anazy L'Église selon Dieu. fiangonana Nous araka avons besoin n'Andriamanitra. nous avons besoin d'avoir cette jalousie. ary mila manana izay fahasarotam-piaro zay isika Nous rebâtissons l'Église. manorina ny fiangonana Nous isika participons à la construction de l'Église. mandray anjara ny fananganana ny fiangonana Mais avec l'autre main, fa miaraka amin'ny tanana ilany nous tenons une arme. dia miaraka amin'ny Nous fitaovam-piadina attaquons le malin. dia miaraka manafika ny Nous fahavalo lui enlevons son royaume. dia alaitsika amin'ny Nous amenons fanjakana des âmes au Seigneur. dia hoenty mitondra fanahy eo amin'ny tompo Nous sauvons des gens pour le royaume de Dieu. Nous sauvons des gens pour le royaume de Dieu. amonjy olontsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amen. Les deux mains doivent travailler. dia hiara-iasa ny tanana anankiroa L'une pour construire ny ray ho et fananganana l'autre pour attaquer. dia ny ray On anafika va dans le terrain de l'ennemi. ho any amin'ny tany ny fahavalo On va isika chasser les ténèbres androaka ny aizina et on va tsika apporter la lumière dia hitondra pour que le nom fahazavantsika de Jésus soit glorifié. mba homena voninahitra ny anaran'i Amen. Jesosy. Et Amen. nous allons nous lever. dia hiaraka hitsangana Alléluia. antsika Merci Seigneur. misaotra tompo. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. tena hoe homena voninahitra ny anaran'ny tompo. Quelle grâce que nous puissions appartenir dans une telle famille. tena hoe fahasoavana hoe ao anatina ankohonana tahaka izao tsika Dans la famille de Dieu. ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra Et être membre d'un seul corps. ary ho ao anatin'ny tena iray Et être à l'abri dia ao anatina des fialofana faux enseignements. ho voaharo amin'ny fampianaran-diso. Quelle grâce que le Seigneur nous appelle tena hoe fahasoavana hoe nianjo antsika ny tompo pour être participants ho mpandray anjara dans la construction de l'Église du Seigneur. ao anatin'ny fananganana ny fiangonan'ny tompo. Qui sommes-nous, toi et moi? fa iza moa za sy Mais par ianao la grâce du Seigneur. fa noho ny amin'ny fahasoavan'ny Le tompo Seigneur nous appelle dia nianjo antsika ny pour tompo participer à cette construction. mba handray anjara ao Du anatin'ny royaume de fananganana- Dieu. fananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Un royaume éternel. fanjakana Un royaume mandrakizay inébranlable. fanjakana tsy voahozongozona. Alléluia. Merci Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Nous remercions d'ailleurs tous ceux qui nous suivent en ligne.
misaotra an'ireo izay nanaraka ny vantana ihany Et nous koa vous donnons rendez-vous très bientôt, dia amin'ny manaraka indray a tous les dimanches isaky à ny alahady a 9h30 amin'ny 6 ora sasany a et le mercredi dia isaky ny à alarobia 15 heures. amin'ny 3 ora Merci. misaotra betsaka Alléluia. Merci Jésus.